Sitomipavy ankafaliana indray ny arabakanao izay manaraka ny fampalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao asaiko fanajana ihany koa ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany tony mazatra aloha anomboantsika azy dia ny lohateny vaovao avy hatrany. Rafozany sasany teo aloha no tombony sertifika juridique tamin'ny tany nototofana teo Bebasy tratra ny filohan'ny fanavaozana ny roa Jolay lasa teo ho ny ministry ny fanajariana ny tany androany. Efa any amin'ny filohan'ny fanavaozana avokoa ny listry ny fiarabe, ny listry ireo olona momba ny tany ary efa any amin'ny polisy ny raharaha amin'ny fanadihadiana ho ihany ny jeneraly Lilison René. Voaporofo tao anatin'ny fanadihadiana parlementaire natao tamin'ny jirama fa 80 isanjato ny famokarana herinaratra saika avy amin'ny sehatra ny tsy miankina avokoa ho ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina. Manaporofo io zava-misy io fa misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny fitantanana io orinasa io ho ny filohan'ny Voamera mpanao fanadihadiana parlementaire ao amin'ny antenimera-pirenena. Tsy maintsy atao ny fikonan-doha-pirenena noho izy mamaly ireo fanontaniana lehibe mikasika ny fiainam-pirenena toa ny rafitra mifeny androm-panjakana sy ny lalam-pandrenana ary ny sata mifeny firenena makany amin'ny fifidianana ho ny filoha nasionaly ny HVM. Tokony hajaina kosa nefa ny tety andro efa napetraka tao anatin'izany firosoana amin'ny fikonan-doha-pirenena izay mba tsy hampirorosaina ny vahoaka ho ihany rivo rakotovao. Manaraka ny Vinavinan'ny mety toetry ny andro na ny météo kosa indray ary isika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseraty tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Miarabaditsika rehetra any tokantrano indray ary toy izao ny tsara fantatra mahakasika ny toetrandrontsika ho an'ny rahampitso. Ny ankapobeny aloha zany dia omena ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ho an'izay rahampitso izay vinavinana mbola itoy ihany koa ny zavona ny voamaraina. Ndao ary ho fantaritsika amin'ny antsipirihana mahakasika an'izay mety ho toetry ny andro izay. Araka izao hitantsika izao ary raha ho an'ny avoatany sy ny atao fianaran-tsoatra dia vinavinana itoy aloha zany izay zavona izay ny voamaraina fa isava tsikelikely eny ihany zay ny tolakandro. Ifandimy kosa nefa ny rahona sy masoandro ny atao amin'ny ilana atsinanany Madagasikara ato. Ny aninosy be ary no anomizantsika an'izay mety ho toetry ny andro izay. Dia araka izao hitantsika izao dia vinavinana ny isin'ny orana tandrifin-drahona ho anareo any Inosy be any aka manodidina ny 9 hatramin'ny 130 degré celsius ny maripana fandraiky amin'izay. Afaratoka kosa ary iverenantsika ireto faritra sisa amin'ny ireto dia ifandimy aloha zany ny rahona sy masoandro ny ao Toliary, ny any Mahajanga sy ny tapany avaratry Madagasikara. Toy izay ary raha ny tsara ho fantatra mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny tapany maraina. Raha ny tapany hariva kosa indray ary izao no anomizantsika an'izay amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany ary. Araka izao hitantsika izao dia vinavinana ifandimy aloha zany ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara toy ny afovoantany, ny ato Fianarantsoa, ny ilany atsinanany Nosy, ny tapany avaratry Nosy, mahazo ny ato Mahajanga sy ny any Toliary any. Raha ny maripana fandraiky amin'izay indray no fantaritsika manaraka dia ho anareo any Fianarantsoa any no ahitantsika ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 12 degré celsius ary hitantsika kosa ho anareo any Mahajanga any no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 12 degré celsius. Toy izay ary raha ny tsara ho fantatra mahakasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ankatrana feno ary isika rehetra izay niaraka aminay hatramin'ny farany ary anasananao hatrany ny Real News ny vaovao marina eto amin'ny RealTV Madagasikara. Mameritoana antsika ary ho amin'ny rahampitso indray. Feno matsapoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseraty tsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Isaorantsika Miora nitondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinan'ny mety toetry ny andro ho amin'ny rahampitso izay famelohana idirantsika amin'ny antsipiriam-baovao dia iverenantsika vetivety aloha ny lohateny misongadina. Mpanolotra ho anao ny Real News. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée. Ny tena café tsy mety lefy.
Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainagnanao. Tady varavarana mafy tsara endrika ary maharitra ve ianao? Vidiny ny Hueden. Ny varavarana visy hazo Hueden dia matotra rano, tsy idiran'ny bibikely ary matotra masoandro. Misy modely maro mifanaraka amin'ny endriky ny tranonao. Kalitao, faharetana, hatsarana. Andao hanao vacances Scofield Travel Pikarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 03805 509 32 na 03203 377 30. Marina Mivantana patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Isamarainy, io ny fotoana mamy indrindra ho anay. Tsiro mendrika ho zaraina amin'ny namana, miaraka amin'ny fondise. Lasa tantara mamy ny fotoana rehetra. Inona votentsika androany? Fondise, bon Partager une Touraine, c'est encore meilleur. Découvrez toute la gamme de gaufrettes Touraine. Touraine, à croquer, à savourer, à partager. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. À Polymath, le harcèlement n'a pas sa place. Chaque élève mérite le respect, l'écoute et la protection. Polymath, collège et lycée. 2 campus, un bandit et bypass. Les inscriptions sont ouvertes. Rejoignez l'école de la discipline, de la sécurité et de la réussite. Rafozany sasany teo aloha no tombony sertifika juridika tamin'ny tany nototofana teo bypass tratra ny filohan'ny fanavaozana ny roa Jolay lasa teo ho ny ministry ny fanajariana ny tany androany. Efa any amin'ny filohan'ny fanavaozana avokoa ny lisitry ny fiarabe, ny lisitry ireo olona momba ny tany ary efa any amin'ny polisy ny raharaha amin'ny fanadihadiana ho ihany ny jeneraly Lilison René. Voaporofo tao anatin'ny fanadihadiana parlementaire natao tamin'ny Jirama fa 20 isanjato ny famokarana herinaratra saika avy amin'ny sehatra ny tsy miankina avokoa ho ny solombavambahoaka Petra Kotoniaina. Manaporofo io zava-misy io fa misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny fitantanana io orinasa io ho ny filohan'ny Vomera mpanao fanadihadiana parlementaire ao amin'ny antenimera-pirenena. Tsy maintsy atao ny fikonan-doha-pirenena noho izy mamaly ireo fanontaniana lehibe mikasika ny fiainam-pirenena toa ny rafitra mifeny androm-panjakana sy ny lalam-pandrenana ary ny sata mifeny firenena makany amin'ny fifidianana ho ny filoha nasionaly ny HVM. Tokony hajaina kosa nefa ny tety andro efa napetraka tao anatin'izany firosoana amin'ny fikonan-doha-pirenena izay mba tsy hampirorosaina ny vahoaka ho ihany rivotra kotovao. Idirantsika vetrany any Antsipiriam-baovao rafozany sasany teo aloha no ambadiky ny fanotorana tany na atsarana fiarabe misy 13 teny bypass ny roa Jolay lasa teo ho ny ministry ny fanajariana ny tany Lilison René de Roland androany. Efa mandeha ny fanadihadiana ary fantatra fa misoratra amin'ny fianakavian'ny mpitondra teo aloha io ny taratasin'ny tany hoy ny nambarany. Ny aliny alarobia 2 Jolay avy ny avoloha nandalo ny bypass mo no nijanona ny filohan'ny fanavaozana noho ny fahitana fiarabe nanotitra tany ary nanakana ny fanatanterahana io fanotorana tany io. Leonardo Andry amparany Ezekia Hermalala. Efa fantatra ny olona ao ambadiky ny fanotorana ny tany nataon'ireo fiara lehibe mpanotitra tany tratehaky ny filohan'ny fanavaozana teny bypass ho ny ministera ny fanajariana ny tany androany. Efa any amin'ny filohan'ny fanavaozana avokoa noho izany ny anarana sy ny lisitra ireo fiara ireo hoy ny nambarany. Matoa nisy ny ramolay igny, nisy ny tompony tany, nisy ny kirakira ny fanaovana azy, efa any amin'ny andramatoa filodolo ny listan'ny camion, listan'ny tompony tany,
voasoratra amin'ny raha fozany ny mpitondra teo aloha aza no nisoratra amin'ny certificat juridika an'io tany nototofan'io ho ihany ny ministra ny fanazariana ny tany any amin'ny polisy ma zao ny ankety fa tsy maintsy hipitra aminareo ihany reto ny tafiditra anatin'izao efa fantatra zany mazava tamin'ny 2 Jolay 2024 lasa teo moa no nisy ireo fiarabe miisa 13 trahatehaka ny filohan'ny fanamboazana nanao fanotorana tany teny bypass tamin'ny fotoana izy avy niasa avy any avoloha amonjy fodiny avy hatrany dia nogiazana ireo fiarabe efa nitondra tany andeha hanao ny fanotorana ireo ary hatramin'ny androany mbola eny amin'ny zaridaina eny Anosy no ahitana azy ireo fa eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany isy trondro vaventy anatin'ny tambazotra mpangalatra tany ho voasambotra atoato ho ny ministra ny fanajariana ny tany Lilson René de Roland androany tsy ho ela dia hivoaka ny anaran'izy ireo ary tsy handefitra amin'izany ny fanjakana ho ihany ny ministra misy amin'ireo tambazotra amin'izao no ahitana manam-pahaizana amin'ny famoronana antota taratasy tany tsy maintsy ho tadiavina ihany koa izy ireo fa tsy ho avela malalaka amin'izao ho ihany ny ministra ny fanajariana ny tany nandritra ny kabarany tamin'ny famerenana tany tao amin'ny commune Ambatolaona Manjakandriana tany aterana Leonardo Andriamparana sy Ezekia Ermalala. Mbola misy amin'izao ireo olona pakany tany vahoaka ary misy mihitsy ireo manampahaizana amin'ny fanaovana antota taratasy tany tsy ara-dalàna hoy ministra ny fanajariana ny tany. Tsy ho amelana nefa izy ireo fa tsy maintsy tadiavina ka hosaziana hoy Lilson René de Roland. Efa fantatra inona dolon'olana ara-tany mahazo ny vahoaka satria ny olona sasany manao dossier hitoriana vahoaka hangejana vahoaka fa misy ndray moa zao ny mpangalatra tany manao dossier tena mahay manamboatra dossier mihitsy ka mitsirika nireny ny fitondrana ary rehefa tratra izy sady voasazy izy no afaka amin'ny tany tsy andefitra amin'ireo tambazotra mpangalatra tany noho izany ny fanjakana hoy ministra ny fanajariana ny tany Lilson René de Roland. Lalam-parenenana mihitsy koa no mametra fa tokony ho arovana ny olom-pirenena rehetrarehetra amina tany izay ananany noho izany dia tsy handeferana mihitsy ireo tambanjotra zay mampikorontana ny resaka ara-tany satria misy tambanjotra tena mangalatra tany dia mangalatra tany. Efa mandihany koa ny fanadiadiana amin'izao. Isy aza ireo trondro vaventy amin'ny alatra tany ho samborina atoato ho ihany ny ministra ny fanajariana ny tany. Efa betsaka ny antotan-kevitra na ny renseignement efa azo matetika moa mahazatra ny fitenenana dia hoe gros poisson tsy sakokitina fa hisy gros poisson hipitra atoato ary tsy ho ela fa atao marika zany tena hanafaizana nireny manabotry vahoaka madinika. Androany nandritra ny fidinina ifotana atao an-tany Manjakandriana moa ny resaha ministra ny fanajariana ny tany momba ny fisamborana ireo trondro vaventy maka ny tany vahoaka ireo. Fa tany mirefy 2.600 hektara no naverina amin'ny vahoaka ao amin'ny commune Ambatolaona Manjakandriana androany. Efa tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra io ka nampiatra izany no natao androany hoy ny ministra ny fanajariana ny tany. Mbola misy ihany koa ireo tany hafa mbola mila averina amin'ny vahoaka ao anatin'ity distrika ity hoy ny solombavambahoaka ny Manjakandriana Fidy Barniaina nandritra ny famerenana io tany io tamin'ny vahoaka izay notanterahana androany. Leonardo Andriamparana sy Ezekia Ermalala hatrany. 20 taona ty aorina tafaverina amin'ny vahoaka ao amin'ny commune Ambatolaona distrika Manjakandriana ny tany mirefy 2.600 hektara. Ao amin'ny commune Ambatolaona Manjakandriana no misy tany io. Efa tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny famerenana izany ka napiatra sisany natao hoy ministra ny fanajariana ny tany. Ny mahafanjakana ny fanjakana dia ny vahoaka ka zay tombontsom-bahoaka ihany ny fantatry ny fanjakana fanavaozana mikasika ny durant de Vilaine 3 zay mirefy 1652 hektara dia tapaka tamin'ny tenim-panjakana décret numéro 2026 1375 tamin'ny 2 juin 2026 zany hoe tao amin'ny filan-kevitry ny ministra fa haverina ny vahoaka nanajary ny tany azy amin'ny vahoaka ka tanteraka izy androany tomboka lasy tomboka vavy miverina aminareo vahoaka ny tany.
tsy ho ela ihany koa nitetika sa fandrefesana antany sy ny fanoratana antany amin'ireo olona mpitsitraka izany ao amin'ny komina ho ihany ny minisitra. Famokarana zany mampitombo ny sakafo anaty vilany zany mampanankarena ny fananantany ka eto zany ho an'izay mipetraka amin'io durant de vilaine 3 io amina velarana 1600 hectares dia hanomboka androany ny opération ODOC handrefesana ny taninareo hanaovana bornage ny taninareo ary hizitrahanareo mandrakizay an'izany tany zany tsisy anelongelonanareo intsony ao. Tsy misy amidy mihoatra ny ariary metatra toradroa amin'io tany io hoy minisitra. Nampitandrina ireo mpiasan'ny fananantany tany atoerana noho izany ny minisitra ny fanajariana ny tany. 10 ariary na ariary 10 metatra toradroa enonareo mpiasan'ny toposy domaine eto Manjakandriana zay tsy misy amidy mihoatra an'izay. Raha manana 2 hectara zany ianao 2 hectara zany dia 2 alina metatra toradroa 10 alina ariary zany nividianana ny tany 2 hectara. Ady no natao voatafaverina io tany ao Ambatolaona io hoy ny solombamoaka Manjakandriana Dr Fid Barnienne. Izany indrindra no antony anaovan'izy ireo ny tolo-dalàna amin'ny famerenana ny tany amin'ny vahoaka raha nambarany. Zay eo amin'ny antenimera-pirenena miaraka amin'reto ekipa reto ao filohan'ny komisiona ny fananantany sy ny raharahantany dia nandany nanolotra tolo-dalàna ny iverenan'ny tany kolony taloha zany iverina amin'ny fanjakana zany iverina amin'ny vahoaka. Zay no nanolotra an'izany ary lansomatsara zany dikan'izany tena hoe ho an'ny vahoaka le izy. Mbola misy nefa ny tany ao amin'ny distrika Manjakandriana no tokony mbola averina amin'ny vahoaka ho ihany ny solombamoaka Manjakandriana. Vahoaka toketo zany dia maneho ny faniriny fa mbola misy tany afaka ohatran'io koa araky ny feon'reto vahoaka reto mitovy tranga amin'ity andro an'ity. Marina sa tsy marina zany? Feo vahoaka zay fa tsy feo an-député feo vahoaka zay fa tsy feo an-député Androany moa nanaovana ny lanonana ofisialy ho an'ny famerenana ny tany amin'ny vahoaka tao Ambatolaona Manjakandriana io. Nambara amin'ny minisitra nandritra izany fa hojerena avokoa ny tany mitovy amin'ity tranga tany Manjakandriana ity. Vahiny fandaharana l'invité du jour anio zoma fa 7 ny volana Jolay 2024 amin'ny sivuralina ny filohan'ny FMI Malagasy Jean-Jacques Ratsetsao manasana ohatra anaraka izany. Aorenan'izao fampahalalam-baovao izao araka izany no anarahana ho an'iny fandaharana l'invité du jour miaraka amin'ny mendrika Razafindratsia Mivaniana ny Jean-Jacques Ratsetsao iny fahotoizantsika ihany aloha ny fampahalalam-baovao tsy manakana ny fanadihadiana atao momba ny fitantana ny filoha teo aloha ny fanadihadiana parlementaire momba ny jirama mandeha amin'izao hoy Petra Kotoniaina filohan'ny Vomera mpanao fanadihadiana parlementaire eny amin'ny antenimera-pirenena androany atao anatin'ny andro faharoa amin'ny fanadihadiana momba ny jirama azamantsy dia efa nahafantarana fa ny 20 isanjato ny famokarana herinaratra ny jirama dia avy amin'ny tsy miankina avokoa ho ihany Petra Kotoniaina mampanayaya be ihany koa aza ny fifanarahana misy amin'ny orinasa ka lasa mampitambesatra amin'ny fandanimbolam-panjakana raha nitatra nataon'ny Petra Kotoniaina trany tao anatin'ny andro faharoa ny sokafan'ny fanadihadiana parlementaire momba ny jirama Todrabefatra Nemiara Kotoarso. Voaporofo tao anatin'ny fanadihadiana natao tamin'ny jirama omaly fa 20 isanjato ny famokarana herinaratra dia saika avy amin'ny sehatra tsy miankina avokoa ho ny solombamoaka Petra Kotoniaina androany. Manaporofo zava-misy io fa misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny fitantanana io orinasa io raha ny nambarany. Efa fantatra amin'ny ankapobeny dia ny hoe misy zavatra tsy mety ny fifanarahana ny contrat zany amin'ireo privé satria mavesatra be zany mavesatra be ary ny zavatra efa fantatra dia hoe ny 20 isanjato ny
famokarana jiro eto Madagasikara zany dia avy amin'ny tsy miakina ny 20% misy mampiayay betsaka mantsy ao anatin'ny 20% famokarana herinaratra taon'ny tsy miankina io hoy ity solombavam-bahoaka ity. Io 20% misy zavatra mampiayay be dia be zany ao anatin'ny fifanarahana zany ka mitambesatra amin'ny fandaniam-bola ny fanjakana. Androany no tokony hoentiny jirama manoloana ny solombavam-bahoaka sy ny fitsarana momba ny kaonty ireo fifanaraha-piara-miasa rehetra misy ao amin'ny jirama hoy Pety Rakotoniaina. Androany no ho azonay zany ireo contrat rehetra dia hamatatra an'izay amin'ny discipline. Efa fatapatatra zany hoe misy zavatra mihopapana zany ao anatin'ireo fifanarahana reo amin'ny tsy miankina reo a. Mbola misy mampiayay ihany koa aza ny mikasika ny fitantanana ny vola omeny ny fanjakana ny jirama hoy Pety Rakotoniaina. Misy zavatra mampiayay be dia be koa zany na dia vao maly fotsiny zay ny hoe na ny fialan'ny vola avy any amin'ny fanjakana fohy be mandeha amin'ny jirama aza dia efa misy mampiayay tonga eo amin'ny jirama dia zany hoe ny fitantanana an'ireo vola be nomeny fanjakana reo zany misy zavatra mampiayay na teo amin'ny avy ety amin'ny fanjakana fohy be na eo anivon'ny fitantanana raha anatin'ny jirama ho fantatrareo amin'ny discipline koa zany ny mahakasika an'izay. Manampitrotraka ny tsy fahafahan'ny orinasa jirama mamokatra herinaratra amin'izao ny fahanteran'ny fitaovana ampiasain'ny jirama kanefa efa nisy ireo famatsim-bola maro azony ity orinasa ity raha ny nambara ny filohan'ny Vaomera mpanao fanadihadiana parlementaire ihany. Antitra ireo ana réseau de distribution ny jirama zany leo fil zany tambazotra mitondra ny raha ireo zany amin'ny ankapobeny aloha fa mbola izay tena mahalala ny tena détailny ny zavatra efa fantatra zany fa zay mampanantena atsika vahoaka malagasy satria zay no zavatra kendrany amin'ity dia ny hoe mba hahalalanareo vahoaka malagasy ny marina hoe inona no antony mahatonga ny aretina eo anana ny fitantanana ny jirama. Zava-dehibe ny fanokafana ny fanadihadiana momba ny jirama io hoy Pety Rakotoniaina. Tsy manakana ny fanaovana ny fanadihadiana momba ny fitantanana ny filoha teo aloha ihany koa nefa ny fanatanterahana izany hoy izy. Tena zava-dehibe ny fanaovana ankety parlementaire mahakasika ny jirama ny fitantanana ny jirama ary manamafy zahay ny hanaovanay anio hatramin'ny farany. Zay koa tsy milaza hoe tsy mety mihitsy ilay fomba ilazana hoe azanono ny ankety parlementaire amin'ny fitantanana ny jirama fa andao ny mahakasika ny fanenjehana ny filoha teo aloha tsy mety zany fa zao atao ny ankety parlementaire mahakasika ny fitantanana ny jirama tena zava-dehibe ary tsy maintsy atao zay halalana ny tena marina mahakasika an'io na ny fa zay tsy misakana koa hoe tsy atao ny mahakasika ny fanadihadiana ny fitantanan'ny président teo aloha. Nambarany filohan'ny Vaomera mpanao fanadihadiana momba ny jirama ity moa fa tsy maintsy ho ampahafantarina ny vahoaka ny zava-baovao hita ao anatin'ny fanadihadiana momba ny jirama io. Toizantsika amin'ny vaovao mahakasika ny politika kosa indray ny fampahalaram-baovao. Sahirana amin'ny fitantanana ny firenena ny mpitondra amin'izao ka antony mahatonga ny olona sasany na ao anaty fitondrana na ivelan'ny fitondrana manararoatra hoy Dr Jules Andriamaolson mpikambana ao anatin'ny ACS na ireo parlementaire amin'ny tetezamita. Mbola amin'ny ampahany ihany koa no tanteraka ny fanatanterahana ireo fitakiana teny Akianja kanefa efa tokony ho hita soritra teny zao ny fanavaozana tena tokony hoentina hoy ihany Dr Jules Andriamaolson. Tokony anova fomba fiasa noho izany ny fitondrana mba ahitana taratra ny fanavaozana tena tiana apetraka eto amin'ny firenena hoy ihany ity mpikambana ao anatin'ny ACS ity. Tozera-pefatra sy ny miaraka toarisoatra. Tsy mora ny fanatanterahana ny fanavaozana saingy tokony efa hita soritra amin'izao ny firosoana amin'ny tena fanavaozana hoy ny sekretera jeneraly ny ACS Dr Jules Andriamaolson. Resaka fanavaozana tsy mora akory zay mila fotoana maharitra kanefa na izany aza
tokony efa ho hita taratra kosa hoe makany amin'izay tokoa ve le zavatra ataony fitondrana amin'izao fotoana sa manahoana. Mbola pahany amin'ny fitakinana natao tena kianja ihany mantsy no tanterahan'ny fitondrana tao anatin'ny 6 volana hoe tipikambana anatiny CSIT. Fitakiana voalohany ny fandravana ny rafitra misy eto amin'ny firenena kanefa mbola tsy vita. Apahana aloha zay tonga de resako lazaiko apahana satria na de zavatra nitakina teny amin'ny arabe za teny an-dalambe dia mbola misy fatatsika zany zao zava-misy amin'ny fitondrana fa hatramin'izay ny tolona zay natao teto Madagasikara dia tsy maintsy ny afara tamin'ny fandravana ny rafitra rehetra. Nefa amin'izao tsika miteny zao dia tsy tanteraka zay zavatra zay raha filazan'ny PRM moa dia hoe alao hiandry ny fikanondom-pirenena zay voapetraka zay zavatra zay. Tokony isy ny ezaka ataon'ny fitondrana satria tsy mbola tratra ny tanjona tokony ho tratrarina vokatry ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy ho ihany ity parlemantera teo aloha ity. Fotoana fohy fotsiny le izy dia azo lazaina hoe mbola sahirakirana ihany le fitondrana amin'izao fotoana zao. Hitantsika fa misy zavatra mibolisatra ihany misy olona manararoatra le zavatra misy amin'izao fotoana zao. Hitantsika reny le perquisition tsy misy taratasy tsy sininina fa mandeha ho azy reny zavatra tena tsy mety tsy azo ekena mihitsy reny zavatra reny ka io za hoe tokony isy ezaka ihany ho ataon'le fitondram-panjakana satria araka voalazako zay hoe tsy tratra mbola tsy tratra le tanjona tokony ho tratrarina vokatry reny tolona zay nataony vahoaka malagasy reny. Fiatrehana ny fitakiana amin'ny tena marary ny vahoaka no tena tokony ho jerena voalohany ho ihany Dr Jules Andriamaolson. Ny tena marina nge ny tena niraikitry n'le fitondrana amin'izao fotoana zao dia ny mijery inona ny zavatra makarary ny vahoaka amin'izao fotoana zao zay zany tokony ho jereny atrehana voalohany indrindra. Ohatra hitantsika zao ny resaka hoe jiro sorano ny vidim-piainana zavatra sahala amin'izay dia hita fa manao ezaka le fitondrana fa na izany aza dia misy ihany raha tsika mahita ny zava-misy amin'izao fotoana misy ihany le mpamingapingana etseroa zany tsy maintsy mbola mila ezaka ny ho ataon'ny fitondrana atratrarana an'izay fanavaozana zay anomboana azy manomboka moa izany zao satria na ny fahafana miteny nge dia fa fanomboana fanavaozana zay zavatra zay. Na ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fikirandoam-pirenena iarahana amin'ny FFKM aza mantsy mbola hita taratra ny fahasahirana ny fanjakana amin'izao ho tipikambana ao anatin'ny CSIT. Concertation nationale zany zao dia somary miandrotsika zany zao raha ny tena marina moa zany raha voalazany zareo ray aman-dreny FFKM zany hoe miandry zany tsika tena fanomboan'le izy. Anisan'ny andrasina noho izany ny firosoana aingana ao amin'ny fikirandoam-pirenena io mba hamahana ny olana eto amin'ny firenena satria tsy mananjoanao fahantsoana intsony isika ao anatin'io fikirandoam-pirenena io ho ihany Dr Jules Andriamaolson. Tsy maintsy atao ny fikonandoam-pirenena no hidingana iray io mamaly ireo fanontaniana lehibe mikasika ny fiainam-pirenena toa ny rafitra mifeny androm-panjakana sy ny lalam-pandrinana ary ny sata mifeny firenena mankany amin'ny fifidianana hoy Rivotra Kodivao androany. Mila homanina ihany koa aza ny dingana sy ny sehatra rehetra raha hiroso ao anatin'ny fanovana sy ny fikonandoha io raha ny fanazavana hatrany. Ankilany tokony ajaina ny tety andro efa napetraka ao anatin'izany firosoana amin'ny fikonandoam-pirenena izay mba tsy ampirorosaina ny vahoaka raha nambarany Flou nasionaly ny antoko HVM hatrany raha naneho hevitra momba ny fikonandoam-pirenena Valisoa Andrenirina Nehemia Rakoto Arso. Andrasanao voavaly ao anatin'ny fikonandoam-pirenena avokoa ny dingana momba ny fanovana ny rafitra ka isan'izany ny rafitra mifeny androm-panjakana na ny rafitra mifeny lalam-pandrenana hoy Rivotra Kodivao androany. Eo ihany koa ny famaliana ny dingana ara-pifidianana izay hamaritra ny satany feny Republikan'i Madagasikara raha ny nambarany. Tsy maintsy atao araka izany ny fikonandoam-pirenena no dingana iray mamaly ny fanontaniana lehibe ireo hoy ity Flou nasionaly ny antoko HVM ity. Tsy maintsy atao satria betsaka fantanina mipetraka fa roa telo ny resahako angetetany olona hoe ahoana ny rafitra na ny rafitry ny androm-panjakana zany io na ny rafitra constitution napetraka zany ahoana ny fifidianana amaranana ny zao fotoana misy atsika zao
tsy maintsy fanay fifidianana antsika. Za zany dia anisan'ny tena miteny mihitsy hoe farafahakeliny ireo fanontaniana 3-4 ireo tsy maintsy atao anatin'ny concertation ary atao aingana. Mila homanina ihany koa ny dingana rehetra raha iroso ao anatin'ny fanovana sy ny fikaonando io ho ihany rivotra kotovao. Fatandremana tsara ny fifidianana. Jerena ary ny io dia tsika amin'ny nilaza hoe concertation famelan-keloka ave ozy hoe alao aloha isy ny fitsarana. Zany mila fanarahana zany. Tahaky ny olona hoe raha vao reo rafitra ireo. Dia marina amin'ny fitondram-panjakana hoe iny mety azo retretiny zany fa aiza ny sehatra ahafahana mifanaraka amin'izany. Fa tsy hoe ny fanjakana ny andrava fotsiny satria miala ao anatin'ny constitution. Manana anjara asa lehibe ihany koa ny FFKM ao anatin'ny fitarihana ny fikaonandoam-pirenena io ka tokony anaraka ny tetiandro omeny ny fitondram-panjakana amin'ny fanatotosana izany hoy ny filoha nasionaly ny atoko HVM. Ny FFKM rehefa nameny fitondram-panjakana mandat, io zany FFKM tokony miditra tsara amin'ny zavatra ataony amin'ny tetiandro izay petraka fitondram-panjakana. Fa tsy azotsika hoe vita daholo atao anatin'ny concertation daholo ty rehetrarehetra ty fa tsy vitantsika io raha vao zay satria misy fetrany zay mampiahany olona amin'izao fotoana izao hoe atao sao dia tady anitatra sao dia zao azadino any ady averiko foany ty dia FFKM resantsika iraka na azo mandaa izy ny fanjakana amin'ny alalany filoham-panjakana no nanao ny engagement fanekena hoe zao zany fepitoana fara mbola naveriny premisy zay dia zay rehetra mpikarakara zany tokony miditra ao anatin'izay. Mety ampiroroa ny sain'ny vahoaka mantsy raha misy ny fahatarana amin'ny fanatotosana io fikaonandoam-pirenena io ho ihany rivotra kotovao. Fa tsy hoe nenay aloha mbola mila roa taona zay miresadresaka an'io tsy mitena hoe mora fa zay zany nampifandresika ka ilainy zay menimenina misy olo be da be menimenina zao hoe ahoana le fanovandravitra ahoana ty constitution ty zay mila fédéralisme zay mila état unitaire zany tsy fitaresahana fotsiny an-dalana zany amiko zany zatra lehibe dia ilaina zany concertation ao anaty fankakevitra faran'izay lavitra ahafahana dia za mino fa anisany afaka mandahatra zany FFKM zay efa miteny izy fa misokatra amin'ny rehetrarehetra ahafahana manantanteraka zany. Efa nilaza moa ny praiminisitra Mamitina Rajaonarson ny volana aprily lasa teo fa amin'ity volana Jolay ity no anombohana ny fikaonandoam-pirenena io. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika miantoka ny fampandrosoana toe-karena ary manampin-drehitra amin'ny endrika maro lafy ny sehatra nomerika ho ny filohan'ny fanambaozana androany. Dingana lehibe ho an'i Madagasikara ny fandraisana tambajotra amin'ny zanabolana ary manampy amin'ny fandraisana ny teknôlôjia avolenta ihany koa ho ihany ny kolonel Mikael Randrianirina. Fa indondra raha ho an'ny fitondrana ihany koa ny fampitoviana lenta ny malagasy amin'ny fahazahoana ny teknôlôjia avolenta ho ihany ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fifanaovan-tsony teo amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fifandraisan-davitra sy ny orinasa sinoa iray. Tozera-pefatra Nehemiara Koto Arso. Malagasy 7 ahitana ingénieur civil sy miaramila no alefa hiofana amin'ny sehatra momba ny teknôlôjia sy ny fitantanana zanabolana anamafisana ny fahaiza-manao raha ny fahampahafantarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana androany nandritra ny fifanaovan-tsony ho an'ny fifanarahana eo amin'ny Madagasikara sy ny orinasa sinoa iray misahana ireny tambajotra momba ny zanabolana ireny. Tafiditra ao anatin'ny teknôlôjia avolenta ny fidirana amin'ny tambajotra momba ny zanabolana io ho ihany filohan'ny fanavaozana. Dingana lehibe ho Madagasikara ny fanavaozana misitaka tambajotra mifandraisana amin'ny alalan'ny zanabolana nasionaly. Izao fiaraha-miasa stratégique izao dia maforona ny fiandrianam-pirenena ara-nomerika no sady hanampy antsika fifehezana ireo teknôlôjia avolenta. Fa indondra raha ihany koa ny fampitoviana lenta ny malagasy manoloana ny fivoarana ara-nomerika ho ihany kolonel Mikael Randrianirina. Rahantsika mahalala fa amin'izao vanim-potoana izao ny sehatra nomerika dia miantoka ny fampandrosoana ny toe-karena no sady manamaivana sy manampy ny rehetra amin'ny endrika maro lafy. Arak'izany dia mipetraka ho voalohany ny fitondram-panjakana fampitoviana lenta ny malagasy rehetra manoloana ny fivoarana ara-nomerika. Ho raisina ny tanana manomboka amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny zanabolana ary ny fandefasana sy ny fitantanana azy eny amin'ny abakabaka. Ampifanaraka ny Madagasikara amin'ireo firenena hafa any ivelany ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta 5.5G amin'izao. Tsara mampatsiaka dingana maro no fandalovana Madagasikara
direct to send. Ankehitriny dia mandroso dingana iraiky koa isika dia fidirana amin'ny sehatra ny fananana sy ny fitantarana izany mbola tenena ho amin'ny fanjakana. Tanjona aminao kosa fampiasana teknôlôjia 5.5G mba ahafahana Madagasikara mitazona ny toerany eo amin'ireo firenena mandray sy mampiasa ireo teknôlôjia avolenta ireo. Tanjon'ny fiaraha-miasan'ny anampinan'ny Madagasikara amin'ny fanaraha-mason'ny toetrandro, famantarana mialon'oloza voajanahary, fanatsarana ny saritany ary fampiroboroboana ny fifandraisana. Anohana ny fiarovana ny mponina sy ny fananany ary anampy amin'ny fampandrosoana ny fambolena sy ny toe-karena manga ihany koa ity tetikasa ity raha ny fanazavana trany. Fa voarakitra ity fifanarahana ity ny fiantoana ny dingana rehetra manomboka ny famolavolana sy ny fanamboarana ny zanabolana mandalo amin'ny fampiasana azy eny amin'ny abakabaka ka hatramin'ny fampitongavana sy ny fametrahana azy soamantsara eo amin'ny orbite iasana. Hisy araka izany Malagasy efapolo ahitana ingénieur civil sy miaramila halefa hiofana amin'ny sehatra momba ny teknôlôjia sy ny fitantanana zanabolana manao afisan'izy ireo ny fahaiza-manao. Araka ny fifanarahana dia anohana ny lafiny ara-bola sy ara-teknika indrindra amin'ny fanofanana ireo tanora sy ny manam-pahaizana malagasy ity orinasa sinoa ity. Nisaotra ireo ingénieur, teknisianina sy ny ekipa niaraka ny sala anatotosany tetikasa io moa ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny lahateniny androany nandritra ny fanaovan-tsony ny fifanaraha-piara-miasa momba ny fanomezana zanabolam-pirenena ho an'i Madagasikara. Fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny orinasa sinoa iray. Vaovao avy any Toamasina kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Ho averina ny asa fanamboaran-dalana eo amin'ny arabe ny faleovan-tena ao Toamasina raha nambaran'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena misahana ny faritany ny Toamasina androany. Teti-bola mitetina 10 miliara ariary avy amin'ny tamberimbidin'ny orinasa Ambatovy no nafahana manao io asa io hoy Fidèle Razara-Pierre. Efa niato nandritra ny fotoana naharitra moa ny fahafahana mikitika io tamberimbidy io ka izao tafaverina izao indray ho ihany ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena misahana ny faritany ny Toamasina. Lanto Malala Saondrany Irina, RealTV, Toamasina. Vola manodidina ny 100 miliara ariary avy amin'ny tamberimbidin'ny orinasa Ambatovy no nihitsoka nandritra ny fotoana maro tao amin'ny tahirim-bola-panjakana ho ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena misahana ny faritany Toamasina, Fidèle Razara-Pierre androany. Vola ny tambatambatra ary tokony nanaovana asa fanarenana samihafa io teti-bola io raha ny fanazavana. Apahambola 10 miliara ariary amin'io no entina hanarenana indray ny lalan'ny fahaleovan-tena ho Toamasina. Ny antony izy io nandritra ny taona maro dia tavela tao amin'ny trésor panjakana teto Toamasina io vola io. 100 miliara ariary eo ny total be ny volantsika zany avy amin'ny orinasa Ambatovy tamberimbidy tavela tao amin'ny trésor noho ny fiatonan'ilay fahafahana mampiasa an'ilay vola. Mitambatra zany ireo vola reo fa izy io vola rotsaka isa-taona dia manana anjara amin'io ny faritra manana anjara amin'io ny district manana anjara amin'io commune zay voakasika le izy dia manana anjara koa ny fanjakana foibe efa misy fitsinjarana anazy zany mipetraka mazava tsara any amin'ny ministeran'ny arena kibon-tany. Tsy afaka nampiasain'ny commune sy ny district nefa io tamberimbidi io nandritra ny fitantanana teo aloha ka tsy nahafahana nao ireo foto-drafitrasa ireo ho ihany Fidèle Razara-Pierre. Rehefa nisy be ny tanàna nanao fahadisoana tamin'ny fampiasana an'io vola io dia nahantony sekretera général ny fadidinan'ny repoblika tamin'izany fotoana ny ministre Valérie Ramonjavelo io famatsim-bola io zany tsy azo nampiasaina taty amin'ny commune sy ny district ary ny faritra. Rehefa tonga ny fanavoazana ny repoblika dia niaditsika zany dia nisy ny fanazavana zay nentina tamin'ny mpanolotsaina avo colonel Gervais tamin'izany fotoana zany tena nanazavana anazy amin'ny Tsipriany mihitsy dia izy ndray niady tamin'ireo mpanolotsaina avo sy ny filohan'ny fanavoazana repoblika Madagasikara nahafahana nazahoana le main levé. Iray amin'ireo asa ho atao amin'ny volana Ambatovy ny fanarenana io lalan'ny fahaleovan-tena ho Toamasina io ary isan'ny tambirana andraikitra mikasika ny vahoaka Mivantana. Ho an'ny faritra Atsinanana zany anjaran'ny faritra Atsinanana ty eto ty ny ho an'ny faritra Atsinanana zany io ray amin'ny asa atao amin'le volana Ambatovy io hitantsika androany eto Toamasina anamboarana ny
arabe ny fahaleovan-tena io. Misy tetikasa maromaro zany a iantsoroan'ny faritra Tsinanana avy amin'ny volana Ambatovy satria amina miliara maro ny anjarany. De ray am'izay ty hitatsika ty. Dikan'izay a mandeha any amin'ny tokony izy zany ny fampiasana ny volam-bahoaka. Vao tsy njara araky ny tokony izy ilay vola tamberim-bidy avy any amin'ny Ambatovy. Mba ositra antsika tsirairay zany hoe inona kay le fitrandrano Ambatovy de inona zany tombontsoa azo voaka avy amin'io. Aritra efa bolana ny faharetan'ny asa fanamboarana ny araben'ny fahaleovan-tena io hoy ny gouvernoura ny faritra Tsinanana. Miainga eo amin'ny jet d'eau Tamatavy 501 hatreny amin'ny Brown ny commune ny fanamboarana. Isy ihany koa ny Palmier Royal 10 atsatoka anoloana ireo simba sy antitra efa noesorina. Fisarihana mpizahatany ao Tomasina moa no tena tanjona ho ihany ny gouvernoura. Lalana mirefy eo amin'ny 1 kilometatra akeo zany izy io raha tambatra. Zany hoe ny mandeha agny sy ny miery jusqu'akany amin'ny Brony commune ria, la mairie 1 kilometatra eo de tsy ny fonga fa ny fanamboarana an'ireo jardin reko. Natao androany moa ny fampahafantarana momba ny fiverenana ny asa fanamboarana ny lalan'ny fahaleovan-tena ao Tomasina io izay notarihan'ny lefitry ny antelomera-pirenena misahana ny faritany ny Tomasina. Fa ho lasa mizara efatra ny lalana miala eo amin'ny tetezana Nosato mihazo anatamena kely ao anatin'ny tetikasa flyover hoy ny sekretera jeneraly ministerany asa vaventy androany. Anatin'ny dingana faharoa amin'ny fanatanterahana ny asa no anaovana izany raha ny nambarany. Vinavinan'ny atomboka amin'ny voalohan'ny volana Aogositra izao kosa ny dingana voalohany amin'ny tetikasa amin'ny alalan'ny fametrahana tetezana. Tsy hisy fanesorana na fandroahana olona ny fanamboarana io flyover io raha tsy efa vita ny fanonerana ny fananandreo voakasika ho ihany ny ministerany asa vaventy. Ny antipriany izay. 700 ny olona voakasiky ny fanesorana azy ireo eny amin'ny fatra Anosato voakasiky ny ampahany voalohany amin'ny tetikasa flyover eny Anosato no efa nanome antota taratasy rehetra ilaina amin'ny fanonerana azy ireo ho ny sekretera jeneraly ministerany asa vaventy. Ho an'io dingana voalohany io ny fametrahana tetezana no fanombohana voalohany miainga amin'ny tetikasa raha ny fanazavana. Raha ny lo voalohany zany resantsika de eo amin'ny 570 eo ny olona voakasika. Efa mandeha ny fikarakarana io ka tiako resahana antsika zany fa efa any amin'ny 800 ny olona voakasika ireo zany nefa nanomeny antota taratasy rehetra ilaina amin'izay fanonerana zay. Fikarakarantsika ny fanonerana zany efa mandeha ihany de kasaina eo amin'ny volana septambra eo zany aloha vola daholo manomboka ny fandoavam-bola n'ireo olona voakasiky ny loin resantsika eto fa tsy mbola miditra amin'le lo2 sika. Efa vohonitra avokoa ny olona rehetra vao esorina ho ihany avy amin'ny ministerany asa vaventy. Tsisy olona azo esorina zany eo raha sy efa vohonitra zany ny zavatra anazy esorina noho ny tetikasa. Ho an'ny mpivarotra voakasika mila fantarina mialoha ny toerana amindrana azy ireo ary eny Anosato ny mety aminy hoy ity renim-pianakaviana ity. Zay zany tsy manohatra fandrosoana satria tonosoiombonana le izy dia tsy mampanenanay fa kosa mifangatana mpivarotra toerana amindrananay satria hatramin'izao mbola tsy voavaly zany hoe zay le hifindra dia raha ny tianay dia ity Anosato ihany. Tokony mifanaraka amin'ny tombam-bidin'ny tsenany ihany ny toerana amindrana ny mpivarotra raha ny nambaran'izy ireo. Za zany tsy mandany le processus le iny ty le foto-dravitra asa atao fa nytiako zany mba homerana araka le tena tokony hovalera le toerana sy le tsena misy anay zahay ary mba mangataka zay omena toerana ahafahana indray mamorona ara-pivelomana sy fototra iainanay amin'ny fiainana manaraka. Fantarana lalana ny tapany faharoa amin'ny fanatanterahana ny asa flyover ho ihany ministera ny asa vaventy. Ho lasa efatra ny lalana manomboka eny amin'ny tetezana Anosato ka hatreny Atamena kely. Rehefa vita daholo ny fanonerana isan-karazany amin'le lo2 indray tiako resahana eo dia hanomboka ny fanatanterahana ny fantarana ny RN bis zany manomboka evao amin'ny tetezana hatreny amin'ny tsampanana makany tsampanana Antanimena kely zay makany Avarabohitra Itosy. Miova ho 4 fois zany io deux fois 2 fois c'est-à-dire 4 fois zany io lalana io eo. Tafiditra anatin'ity tetikasa ity ihany koa ny fanarenana ny lalana kadimbahoaka mihazo an'Andota-penaka raha ny fanazavana. Eo ao anatin'le lo2 koa ny fanatanterahana ny réhabilitation ny route digue na ny RN 58A avy eny
ankadimbahoaka hatreny amin'ny rond-point Maki. Voalaza fa efa vita ny fanadihadiana ara-teknika, sosialy ary tontolo iainana amin'ity tetikasa flyover eny Anosisato ity, hoy ny ministeran'ny asa vaventy. Mahatra 420 volana kosa ny faharetan'ny asa ho an'ny tetikasa vatsian'ny BAD na ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana sy ny fanjakana malagasy vola ity raha ny fahampahafantarana ihany. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray fa matsimbola mitetina 3.4 miliara dolara no nomen'ny banky iraisam-pirenena ny firenena afrikanina tamin'ny alalan'ny tetikasan'ny Tchad Pacte National de l'eau raha ny tapaka tao anatin'ny forum afrikanina momba ny rano. Entina anatsarana ny fahazahoan'ny mponina rano fisotro madio sy anatsarana ny fotodrafitrasa momba ny rano raha ny tapaka ka isan'ny sitraka izany i Madagasikara hoy ny ministra ny rano. Ny fiarahamientana mantso no ahitana vahaolana momban-drano aty Afrika hoy ny ministra Rotonta nandritra ny famaranana ny fihaonana an-tampony afrikanina momba ny rano izay natao tany Tchad ary ny farana tamin'ny Mali. Any an-toerana mitratra izay i Andry Rabesotra. Manana olana amin'ny fisitrahana rano ny ankamaroan'ny firenena aty Afrika hoy ny ministra ny Ransony Angovo ao Tchad. Ny fiarahametana noho izany no ahafahana mahita vahaolana amin'izany hoy ny nambarany. Globalement, en Afrique, nous avons des problèmes d'eau. Et c'est en étant ensemble, en conjuguant nos efforts, en travaillant dans une solidarité agissante qu'on peut régler ces problèmes. Et quand j'ai suivi l'exposé de la ministre malgache tout à l'heure, j'ai compris que la volonté est là, les ambitions sont là et que vous êtes sur une bonne voie. Samy nitondra ny etaetany mahakasika ny fisitrahana rano io avokoa ny firenena afrikanina nanatrika ny fihaonana tapony tany Tchad hoy ny ministra rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana. Nahafahany Madagasikara nanao tatitra ny vokatry ny asa mifandraika amin'izany ihany koa ity fihaonana tapony ity. Ho an'ny Madagasikara sy ho an'ireo pays hafa dia samy mitaraina, samy mitondra ny etaetany. Dia ho an'ny Madagasikara manokana dia izay fihaonana tamin'ny directrice ny opération ny banque zay no nahafahana ny présenter zany nitondra ny vokatry ny asa efa nataon'ny département tany ministeran'ny rano fanadiovana ary fidiovana tamin'ny alalan'ireo tetikasa izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola na ny tetikasa paepa na ny tetikasa mionjo sy ny sisa izay nitanisaina teo. Fa matsimbola 3.4 miliara dolara no azon'ny Tchad amin'ny resaka fifanarahana nasionaly momba ny rano raha nitapaka nandritra ny fihaonana tamin'ny fihaonana tapony afrikana momba ny rano ity. Entina anatsarana ny fisitrahana rano fisotro madio sy ikojakojana fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany ny tetikasa raha ny fampahafantarana. Isan'ny nahazo fampanantenana ahazo matsimbola ihany koa i Madagasikara hoy ny ministra ny rano. Dia nampiseho ny ekipan'ny banky fa nisy ny resultat ny fahafapoa nisy ny vokatra raha ho an'ny Madagasikara manokana koa dia nampanantena izy ireo fa mitohy hatrany ny fiara-miasan'ny banky ary resaka pacte national WASH io dia nahazo fampanantenana raha ny kahan'ny Madagasikara manokana dia nahazo fampanantenana isika rehefa nitondra ny resultat ny asantsika dia mitohy hatrany zany ny famatsimbola amin'ny tetikasa irasantsika amin'ny banky iraisam-pirenena. Nilaza ny ministra ny Ransony Angovo ao Tchad io fa ho avy aty Madagasikara anatanteraka ny fifaonaovantsony amin'ny Madagasikara momba ny fifanarahana national momba ny rano. Ensemble avec la ministre, nous avons pris l'engagement de travailler ensemble dans une solidarité bien agissante. Bientôt, on viendra à Malgache et je pense que je ne serai pas absent à la signature de votre pacte comme elle était présente à la signature de notre pacte. Ny farana omaly moa ny fihaonana tapony afrikanina ho an-drano izay natao tany Andramina renivohitra Tchad. Naharitra 2 andro ity fihaonana ity ary isan'ny nanatrika izany Madagasikara tamin'ny alalan'ny délégation notariny ministra ny rano. Fa natao anjinjara solika ho an'ny mpanjifa ny tobi-tsolika ka antony namerana ny fatran'ny solika azo jifaina amin'ny famarana ho 100 litatra isan'andro isaky ny mpanjifa hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny Angovo. Tokony hanao fifanarahana mivantana amin'ireo mpanjinjara solika araka izany ireo mpampiasa solika lehibe ho ihany ny nambarany. Isy moa ny fanaraha-maso sy ny sazy ho an'ireo mandika io note ny voaka io hoy ny ministeran'ny Angovo sy ny akoranafo niaraka tamin'ny ofisy misahana ny akoranafo tao anatin'ny fanambarana izay nataony.
voafetra ho 100 litatra isan'andro isaky ny mpividy ny solika supercarburant SP95 sy ny gazoil na ny soltany raha noty navoaka ny ofisy misahana ny ankoranafo ny 7 ny volana Jolay 2024 lasa teo. Isy ny fanaraha-maso ny fampiarana izany manerana Madagasikara ary isy ny sazo ho an'izay mandika izany hoy ny OMH. Tsy voafetra kosa ny solika azo sitrahany mpanjifa solika mivantana amin'ny fiarana ny kodiaran-droa hoy ny sekretera jenerala ministera ny angovo omaly. Antony zany dia tsy misy fetra ny abetsahan'ny solika azo vidina raha toka arotsaka mivantana ao anaty reservoiran'ny fiara na fiara fira roetikeny dia tsisy fetra zay fa dia mahazo avokoa reo. Antony ara-teknika sy fiarovana no antony amerana ny fatrany solika azo alaina amin'ny famarana. Tsy fampin'ny famatsinana ny tahiry no antony fepetra. Fa misy antony ao ara-teknika, misy ihany koa ara-piarovana ary ara-tokarena. Natokana ho an'ny mpanjara ihany mantsy ny solika eny amin'ny tobin-tsolika hoy ny sekretera jenerala ny ministera ny angovo. Ny antony voalohany zany dia ny tobin-tsolika na ny mpanjara solika ohatsika les stations service. Ireo dia natao an'ny varitra atsinjarany ihany aleo hoe vente au détail. Misy anefa amin'izao fotoan'izao ny olona zay mitondra an'ireny hoe conteneur mobile zay mahazaka hatrany amin'ny 5,4 litatra ka mamena an'ireny conteneur reny zareo eny amin'ny station service. Manakana ny fisitrahan'ny mpanjifa solika araka ny tokony izy mantsy ny fanomezana solika mihoatra ho an'ny famarina lehibe hoy ny ministera ny angovo. Miteraka olana maro sy ny olana voalohany dia izao fanakanana ny fisitrahana ho an'ny mpanjifa maromaro. Any amin'ireo faritra lavitra izay station service tokana monjy no mba misy dia vao mainka miteraka olana lehibe zany. Ny pompe de distribution zany dia eny amin'ny mpanjara solika eny dia tsy natao hanaovana famondrana solika mitohy lava reny amin'ny abetsahana be lavitra no famelona reservoiran'ny fiara ka mety hiteraka fahasimban'ny fitaovana sy fahatapahan'le tolotra zay omena ny fanaovana izany. Mety hiteraka lozaka isin'ny firetana ihany koa ny fanomezana solika amin'ireo famarina lehibe toy ny citerne hoy ny ministera ny angovo. Olana varoa dia amin'ny resaka fiarovana mosa. Ny pompy fanomezana solika dia natao hamelona reservoiran'ny fiara izay eo amin'ny avony valahan'ny mpameno solika na le lazaintsika amin'ny teny vahiny pompiste. Rehefa mamena citerne mobile plastika avy kosa dia avy eny amin'ny tapony io le hoe toudon manilazana azy amin'ny teny vahiny no arotsahana ny solika. Io fitotonan'ny solika avy eny ambony midina anaty plastika io dia mety hiteraka ilay amin'ny teny vahiny courant électrostatique izay mampitombo mety isian'ny loza amin'ny firetana. Tokony hanao fifanarahana mivantana amin'ireo mpanjara solika araka izany ny mpampiasa solika lehibe hoy ny sekretera jenerala ministera ny angovo. Ny vidin'ny solika eny amin'ny station service na mpanjara dia natao an'ny mpanjifa atsinjarany ihany. Araka ny lalàna zany sy ny fomba fiasa mahazatra ireo gros consommateur nareo le mpanjifa tena ngezalahy dia tokony hanao fanarahana mivantana na io le amin'ny teny vahiny contrat B2B amin'ireo mpanjara solika. Ambo kosa nefa nitahirin-tsolika amin'izao hoy ny sekretera jenerala ministera ny angovo. Ny fepetranapetraka dia tsy vokatry ny tsy fampin'ny solika na ny tahiry velively fa natao mba hiantohana ny filaminan'ny famatsiana, ny fiarovana amin'ny loza, ny fampiasana araka ny tokony misy ny station service na ny mpanjara solika ary ny fanajana ny rafitra toe-karena sy ara-dalàna ny fivarotana solika eto Madagasikara. Miaraka nanao fanambarana ny tondrana fanazavana io famarana ny fatrany solika eny amin'ny tobin-tsolika io moa ny tale jenerala mpisolitoerana ao amin'ny ofisy misana ny ankoranafo sy ny sekretera jenerala ministera ny angovo.
Vaovao avy any ivelany kosa indray no izatsika ny fampahalalam-baovao naveriny Iran nakatona indray ny détroit d'Ormuz nanomboka ny sabotsy 12 sy alahady 13 Jolay lasa teo ary tsy misy afaka mandeha ny sambo tatitra solika lasibatry nidaroka bomba indray mantsy ny iraniana nanomboka ny zoma 12 Jolay lasa teo ka tanàna maro tao Teheran no simba vokatry ny tifitra nahazo azy ny andro ny zoma sy sabotsy lasa teo ka antony nanakatonan'izy ireo io elan-dranomasina io toerana maro ihany koa no voakasiky ny ady ka isan'izany i Emirates Arabes Unis, Bahrain ary naheno fipoahana hatrany Doha sy Koweït ny antsipriany izay. Tsy mbola misy fiafarana ny fifandroritana amin'ny ady ara-miaramila eo amin'ny Washington sy Teheran ho an'ny androany nilaza indray ny tafika Amerikanina fa nisy ny fandarovana bomba tamin'ireo toerana miaramila iraniana ka isan'izany ireo manakaiky ny faritry ny eladrano ny Hormuz na ny détroit d'Hormuz. Ambaran'ny États-Unis moa fa ny ampiena ny fahafahan'ny Iran manao fandrahonana ny fandalovan'ireo sambo misahana ny vezivezena ara-baritra amin'io eladranomasina io no tena tanjon'izy ireo. Ity fandalovan'ny sambo eo anelanela ny golfa persika sy ny ranomasiny Oman isan'ny lalana ho an'ny fandranana solika sy entona io miteraka fifandonana amin'ny États-Unis sy Iran io. Iteraka olana amin'ny famatsiana maneran-tany mihitsy mantsy ny tsy fahafahan'ny sambo mandalo amin'ny détroit d'Hormuz io. Efa tsikaritra aza maneran-tany ny fiakarana ny saran'ny fitaterana solika sy ny fanjifana amin'ny firenena ao Eropa sy Amerikanina. Ampangain'ny Washington ho ny tera-doza amin'ireo sambo mandala aza ny tafika iraniana. Efa nisy ihany koa ny fanambaran'ireo avy amin'ny komandy ara-tafika Amerikanina amin'ny fitandron'izy ireo ny fandriampahalemana amin'ny fandalovan'ny sambo. Ny zoma sy sabotsy lasa teo efa lasibatry ny daroka bomba ny iraniana ka tanàna maro tao Teheran no simba vokatry ny tifitra nahazo azy ireo. Tonga dia namaly fanafiana avy hatrany nefa Iran taorian'io ka maro tamin'ireo firenena miorina ao amin'ny golfa no nandefasan'izy ireo drone sy misile valy ny fanafiana nataon'ny Amerikanina io. Na dia teo aza nefa ny valikafatra avy amin'ny Iran namaly ny tafika Amerikanina tamin'ny alalan'ny fandefasana drone vaovao ka 700 tamin'ireo no faritana no lasibatra. Voakendrin'izy ireo tamin'izany ny toby miaramila, balafomanga sy drone iraniana, fanana ny tafika an-dranomasina, trano fitehirizana bala, tambazotra mpifandraisana ary toby fanaraha-maso ny morontsiraka araka ny filazan'ny komandiny afovoan'ny atsinanana Amerikanina. Fanafiana fantelo nataon'ny tafika Amerikanina tao anatin'ny herinandro raha ny tatitra trany. Isan'ny lasibatry ny ady ihany koa taorian'io ny sambo Cyprus tao amin'ny ranomasiny Hormuz araka ny fanazavan'ny komande Amerikanina momba ny afovoan'ny atsinanana. Ity sambo ity izay nirehatra afo mihitsy ary simba tanteraka araka ny filazan'ny Masivò Britanika momba ny fiarovana an-dranomasina Ukomto tamin'ny alahady lasa teo izay nanamarika fa ny fanafiana dia nitranga 7 kilometatra an-dranomasina atsinanana tapany avaratrimo Saddam ao amin'ny fanjakan'ny Oman. Isan'ireo firenena voakasiky ny ady ihany koa anefa i Émirats Arabes Unis ary naheny fipoahana ny tao Doha sy ny tany Koweït. No io fanafiana misesy any Iran io nakatin'izy ireo aloha ny ela-dranomasiny Hormuz ary tsy misy afaka mandeha ny sambo mpitatitra solika ao amin'ity toerana ity. Ny sabotsy lasa teo no savain'izy ireo avokoa ny sambo mandeha amin'ny ela-drano. Ratsahivina tamin'ny 17 Jona no natao sy ny fifanarahana teo amin'ny États-Unis sy Iran amin'ny famaranana ny ady ny filoha Amerikanina Donald Trump izay niteny ibetsaka fa vita ny ady. Joan, our generation na la sélection Madagascar enina amby 24 arahinao eto amin'ny RealTV Madagascar ny lahady 7 Jolay amin'ny 2 atolakandro. Mpifaninana efatra no entsana, valy kosa niakatra amin'ny stage 2. Our generation enina amby 24 miaraka amin'ny RealTV Madagascar, mieux que le meilleur. Mbola vaovao avy any amin'ny loft tamin'izay hoe Our Generation enina amby 24 izay no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Samy manana ny toetrany ny mampiavaka azy avy izy 12 menada mpifaninana amin'ny Our Generation enina amby 24 izay miaraka miaina eny amin'ny loft eny Alasora eny. 3 moa izy ireo no lehilahy ary 7 kosa ny vehivavy amin'izy ireo. Ho an'io toetra io ao ireo tsy be teny, misy kosa nefa ny beresaka ary misy hafa ireo mpanome ambiance. Na eo aza nefa izany ampiresin'ny kanto izy 12 mianadahy ireo. Ndeha aroaratsika ny antsifiriana izay.
Samy manana ny toetra mampiavaka tsirairay avy izy 12 mianada manaraka ny fiofanana eny amin'ny loft izay miatrika ny fifantenana ny fifaninana-kira ao generation 420. Ao ambadiky ny tsika rehetra dia misy tantara, misy toetra ary misy talenta miavaka. Koandao ary ho fantarintsika tsirairay ireo ankizy 12 mianada izay miatrika ny fifantenana ny ao generation 420 ireo rehefa miara-miaina eny amin'ny lofteny. Zandriny indrindra ao anatin'izany anjara fity 12 taona izy ilay tony sy malefaka kely ary malemy fanao amin'ny loftao. Tsy dia hita mitsikitsika matetika ihany koa anjara fity fa saika ilay tia miaina sy mipetraka irery. Anjara fity nanarako taona sandrindrindra fanena zavatra tiako hira sy mandeha. Iza mandeha indrerareo. Manaraka azy ao itoky 13 taona ny zazalahy. Itoky indray dia ilay matotra kely tsy mba be teny ao amin'ny loftao ary rehefa miaino azy mihira ane ka toy ny efa olon-dehibe reny mihitsy. Menamenatra izay ihany koa toky ary mianatra dia ilay matetika somary elaela vao mahazo resaka satria rehefa zavatra iray aloha natao dia ao no ifantohany toky. Zavatra tiako ina tilla lalao laza miaraka amin'ny tomoina amin'ny mampilalao antsika rivo okey mpandray anjara Viana Thomasina kosa indray Davila 13 taona izy ary matetika izy no tena mpandray andrikitra kely ao amin'ny loftao. Izy mantsy indraindray no miteniny ankizy ary azon'olon-dehibe anankinana zavatra rehefa misy atao. Izy raha teo tsy araky ny maha 13 taona azy fa tao izy mihitsy ny zokony indrindra mpitarika ny ankizy namany. Ianarako Davila, tamatavy, zavatra tiako misakafo matory. Dia miresadresaka. Fantatrareo ihany koa ve ilay olona tsy mba lany resaka? Eny, izy mihitsy mifankahazo amin'ny rehetra, tia miresaka ary mahay mampiana ny fotoana rehetra. Tsy izy izany fa Jaya 13 taona ny zazalahy. Izy no isan'ireo mpifaninana be resaka indrindra sy ilay tia mipelipelika kely iny ao amin'ny loftao no sady mafimafy kely izay jereo aneny ataony. Hatramin'ny pejitoka kosa indray arisika zao. Fa mpianatra manodidina ny 490 no nahavita ny lalam-piofanana lisansa tao amin'ny sekoly ESUM na ny École Supérieure de Management androany. Izy ireo izay nisalotra ny anarana hoe atrika. Misy karazana lalam-piofanana enina ao amin'ny sekoly ESUM ka anisan'izany lalam-piofanana droit, gestion, économie, informatique, communication ary statistique. Ny ampiofana ireo mpianatra ho lasa matianina eo amin'ny sehatry ny fandraharana moa no tanjona napetraka ao anatin'ny fampianarana ao amin'ny ESUM io ary efa maro ireo mpianatra nahita vokatsoa nandrato fianarana tao amin'izy ireo. Fanampanazavana. Sekoly ambony mampianatra momba ny droit, gestion, économie, informatique, communication ary ny statistique ny ESUM na ny École Supérieure de Management. Antom-pisiny ity sekoly ity ny fampianaran'ireo tanora ho lasa mpandrarana matianina raha ny fanazavany filotana général sekoly. Manaraka ny rafitra LMD na ny licence, master ary ny doctorat. Ny andro pisiny ESUM na nananganako azy tamin'ny 20 mba ahafahan'ny malagasy manana fahaizana ary mandrato zany fahaizana zany tonga mpandraha ratsy miakina. Fanjakana zany hoe olona afaka mitantana orinasa manana maizy azy. Ny zavatra tsapa masy tamintsika malagasy
dia ny janakitsika no mantsika ho fonctionnaire na ho lasa grand commis de l'état fa tsy nieritreritra mihitsy ntsika ny hoe ananjanaka dia homanina ho tonga mpandara afaka hitatana orinasa ny zavatra hita mantsy-ankehitriny dia ny toekarentsika amin'ny ankapobeny a dia ompelatana ny vahiny ny antony a tsy nieritreritra mihitsy ntsika malagasy nanomana ny zanantsika hitatana n'izany hoe orinasa tsy miakiny izany. Mampiavaka ity sekoly ity ihany koa ny fampianarana amin'ny taindavitra miaraka amin'ny fampiasana ny teknôlôjia mifanaraka amin'izany. Ankilany azon'ireo mpianatra mandrindra ny fianarana sy ny asa ao anatin'io lalam-piofanana io raha fanazavana. Mikasika ny alternance dia mampiavaka tokoa ny ESUM amin'ny fampianarana rehetra eto Madagasikara. Ny dikan'ny alternance zany a dia anatin'ny herinandro dia 2 andro manomboka deuxième année ny mpianatra ao amin'ny ESUM dia makany amin'ny orinasa dia 3 andro a manao fianarana any amin'ny fampianarana dia io zany tonga dia efa rehefa mivoaka le mpianatra amin'izay fotoana zay a dia tonga dia efa zatra amin'le tontolo miasa izay hotantaniny a raha pitso ary efa manomboka izy zao a efa misy orinasa vitsivitsy ary isaorana meloa amfandraisana an'ireo mpianatra reo mpianatra reo tonga any a tsy hoe iraviravin-tanana fotsiny na hijery fotsiny na anara-maso fotsiny fa andray anjara tokoa ary azo ampiasana taka ny mpiasa rehetra mba hianatra asa. Marisy lahatra ny fomba fampianarana ao amin'ny ESUM ary hita ny fiatraikany ara-toekarena hoy ny consul honoraire ny Allemagne eto Madagasikara. Izy izay ray mpiany andiany Adrika ny taona 2024 moa ny orana ity sekoly ity ary efa maro ireo mpianatra ny tombotsoa tao. Ho an'ny androany mpianatra manodidina ny 450 no nahavita ny fampiofanana lisensa ka nisitraka ny bari-pahaizana izay. Izy ireo izay misalotra ny anarana hoe Adrika. Efa misokatra ihany koa moa ny fisoratana anarana ao amin'ny sekoly ambony ESUM ity. C'est affreux de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre pendant toute sa vie. Mamalizo, non apesei. Mamalisa! C'est l'heure. Azamisa yerenitun. Presto. One pack of finisa.
sy misaraka taminay hatramin'ny farany. Mbola misy moa ny fandarana l'invité du jour aorianan'izao fampahalalam-baovao izao ka anasana ianao eto amin'ny RealTV Madagasikara hatrany ny anaraka izany. Ny fampahalalam-baovao kosa manome fotoananao rahampitso sabotsy indray. Veloma tompoko. Nanolotra hoanao teo ny Real News ny vaovao marina. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo Yomni Super J en face ni mafteki na ko amni bâtiment la bouffe. Étoile Color look mateza manamora ni fieringanao. Tad baravarana